azon'ny présidentny fanavozana atao angeny mametraka amin'ny assemblée hoe ro nareo porofoy aminay fa mendrika ny anisan'ny tondra ny firenena nareo am'izao tsika hanao fanavozana ny république zao ohatra fotsiny hoe reo zao mifangaro ao le député na le mpanohatra taloha lasa mivadik manohana fanavozana na le mpanohana taloha zay lasa kipanoha tohatra ny fanavozana eo reo nge tokony afaka misy afaka miteny reo hoe zao tokoa nge ny navelanay ho de tena tsy anteny mera-pirenena république tsony le anteny mera-pirenena tamin'ireny fotoana ireny anteny mera-pirenena navelanay no ososen'ny mpanatanteraka afaka miteny zany nge hoe za ranona député za de anisany nanao toy zao fa tsapako fa zay nanimba ny république ilaina fanavozana ny république ity eto fa de vonina iasa ho am'zany tsy nisy an'zany akory nge zany hoe tsisy an'izay le fiekena zay hoe zao ny raha tenenika hoe faotana lasa enjana loatra hoe fa zao ny zavatra tsy nety nataoko na nataonay na tonga le république faevatra lasa mibolisatra tonga de lasa fitondran'Andriamanjaka satria fitondran'Andriamanjaka ny Andrajoelina teto nge rehefa tena jereny izy manendry prime ministre tenireny tsy maty manota tsy refesina ny fitondrana azy na miteny ara ny assemblée hoe manao motion de censure ny tsay Christian tazomin'ny Rajoelina ihany efa tsy république tsonga zany fitondran'Andriamanjaka ary anatin'ny fanofanana ny manamboninahitra ambony amin'ny foloalary amin'ny akademie militaire anangananao trano tsampy ianao natao sampy ao anatiny io musée kely io ny sasany petahany amin'ny anarany izy mbola velona io fotsiny hoe ty tobony jandary ty de amin'ny anarako misy zavatra ohatrany efa fitondran'Andriamanjaka le nisy teto de république faefatra ny anarany raha metraka ny république fahadimy aritsika zao inona lay tokony ho atao zany raha ny fahitan'Andriamanitra Constant Ravelson ty mantsy zao de efa karazany tsy mazava sady le fomba hitondrana an'ilay fikaonan-doam-pirenena misy milaza fa tsy nahazo fanasana ao anatin'le komity mpanantanteraka sy ny hoe tsy nahazo fanasana anatrika an'ilay fanokafana eo sady ara ty amin'ny fanombohana fanokafana an'le fikaonan-doha de efa tsy mazava le zavatra misy ka inona nisy eo ampovoanibony kely ao zay hoe vinavinainy vita amin'ny tapaka ny taona 724 ty fanavozana apetraka eto Madagasikara ty misy aloha nge manao fanavozana tsy fidiny azy tendrenao anarifa ny rapport de force sy ny zay akingana sy ny ady akafetsina atao de lasa misy an'izany ministry ny fanavozana zany angea de ny sarety mandeha mitarika ny omby zany la charrue avant les bœufs izy ny vazaha avy de efa mampiay avy hatrany hoe ty ve zany ny ministera andeha hanonona amintsika menakavy rehefa mifikonan-doha zao no izy ary zavatra nataony tokoa ohatrany mampanahy mafy am'zany manao izy hoe nampanao fikonan-doha ohatrany karazana pilote angamba filazana azy rehefa dinian'olo izy tsy misy hoe vaky resaka famakian-dresaka momba ny hoe ny république sy fanavozana ny république fa fampiresahana bevatany fotsiny zany ohatra karazana défoulement verbal ny ampanaovina ny olona zany mampiseho hoe le fanavozana tsy fidiny ny sasany fa ianao anaty fitondranao de tsy maintsy mba hoe fanavozana aloha ny tenenina fa le hoe ampanao fikonan-doha ny firenena mihitsy fikonan-doha ny firenena zany manomboka ary amin'ny sarababem-bahoaka mihitsy tsy maintsy nijerena ny fomba tonga le sarababem-bahoaka tena ho afaka hiteny ao am'izay misy azy zao koa zao ny zavatra miseho
za tsy manao kory tsy tokony atao zavatra miseho mitady ironany amin'ny hoe fikonan-dohana gasy sokajiana tsaratsarahana isa-tsokajikajina raha vao entina isa-tsokajina ohatrany corporatisme nge ny faran'izany zany hoe samy mijery mametimety azy fa ny tena lamody be zao de hoe ny tanora fa nisy hafa misy sokajy hafa koa natao fa ny tanora ny zavatra mikasika ny tanora samby eto tsika menakavy na ny tanora na ny atonontonona ny efa antitra samby eto tsika ny lafinkevitra na ny lafi ny fiainam-pirenena tena maharary ny tanora tematika zany ny tiako lazaina eto zany ny mampiombona sy mampiray an'le firenena zany hoe ekena fa le tanora ny marary amin'iny ohatra hoe amin'ny fampananana asa amin'ny fampananana asa ohatra na amin'ny fanabeazana sy fampianarana ambaratonga ambony tanora tena tanora zany ra zao mifanabeazana ataon'ny mpianatra ny primaire ahoana moa ny adevitra tena matotra momba ny tenany fa ny ray aman-dreny no adevitra ao ka raha hoentina isa-tsokajiny ohatra hoe ny tanora de avy eo ny hoe ny piompiomby de ery koa hoe ny zandary de etsika hoe ny de samy maka ho azy le izy zany de valalakarona zany ny eto satria raha vo izay nitondrana azy a de tsy maintsy hoe ny tombontsoan'ny ty sokatsy ty ary lasa mifandrivotra tombontsoa rao ny an-tanan-dehibe sy ny ambany voa aka ohatra fotsiny aho hoe ny mpihinam-bary sy ny mpamokatra vary mety mifandrivotra rao a raha tsy ampiarahana ka le fikonan-doha-pirenena zany a de tokony ho le mpiray firenena mihitsy ny ampikonan-doha zay ny mahafirenena azy koa nge le miombona fa ny lohevitra sy ny lafin-javatra tena ikonan-doha no tokony avoaka fa hitako azy zany a na eo amin'ny concept hoe izy vazaha zany hoe eo amin'ny fahatakarana ny fomba tena hitondrana azy a tsy masaka eto any te ampiditra mihitsy ny resaka hoe mila arofanina lehibe tena matanjaka tsara mihitsy fikonan-doha-pirenena io mba tsy ho lasa fampidinana teny mpanjakana le ministera ohatra iny ministera iny de tokony mpikarakara organisation sy inona filazana an'ity hoe ny oenty-manana sy ny fikarakarana fandrindrano amin'ny akapobe ny atiako tenena amin'ny teny-bazaha mako le izy fa ino zay no atakarany azy logistique organisation sy logistique organisation zany le manao hoe amin'ity herinandro ty a de isaky ny fokotany daholo aloha mifampidinika de itony a tsinjodia retiny fahotana nandravan'ny republika teo na tonga azy tena fanjakazakana andriamanjaka mihitsy de any fokotany any mifampidinika de zao ny fomba hitondrana ny fivoriana manendry hoe mpandamina ny fivoriana isa-pokotany manendry solotena mpitondra teny miakatra rehefa avy eo zay ny misy namana moa le nyteny an'le hoe ateny merapokon'olona ohatra zany a ny anjaran'io ministera io raha mba teo anana ny toerany ao anaty fikonan-doha-pirenena izy fa ny tena arofanina lehibe goavana de veriky fa avy amin'ny FFKM tokony hiaviany zay reo no havita hiteny hoe zao ny fitsipika mba tsy ho teny midina tsy teny ampidiny mpanjakana no ho resahana ato zao ny fitsipika mba tsy ny fitana tsoratra sy ny fandravonana de fandravonana zay mety amin'ny ny olo-mpanjakana na ny atoko za tsy hoe fady atoko akory a za mpanao politika fa ile fakapana lehibe amin'le hoe fampanjakazakana atoko
satria hoe reto de olon'olona fotsiny am'izao le anaty fokotany le fokon'olona zany na le anaty commune na le anaty faritra na tonga aty amin'ny fikaonantom-pirenena de hoe raha fa itsika manana ny hevitritsika de ao ny parachutage fampanjakazakana atoko ny FFKM no afaka handamina an'izay ary ny FFKM mara no afaka hanao an'le ohatra lazaiko hoe le tsy izy akory namoaka ny tsinjodia am'le zavatra fa le amoaka an'le tsy voavoaka ny tifindroany ty le hoe za hoe farafaratsy ny mamivoaka hoe reto a ny adisona lehibe teto amin'ny firenentsika ka nahatonga an'le repoblika mibilisatra ary nidaraboka mihitsy ara fa lasa fanjakana Rajoelina sy Tsay Christian sy Ravalomanana sy ny manodidina azy lasa fanjakana tamin'ity repoblika faefatra ty manko ny tena miariary be le izy caricatural lao iny vazaha na amin'ny fomba fitafy na amin'ny fomba fihetsika na amin'ny fomba fiteny tena le fitondran'Andriamanjaka mihitsy ny averiny Rajoelina averina ary voaveriny ary zay no mahatonga fahitako azy zay tena mampitombona an'le teniny kolonely Randrenirina Mikaela hoe fanavaozana ny repoblika le teny hoe ny repoblika zava-dehibe mihitsy fifampitondrantsika malagasy zany eto amin'ny tany sy ny firenentsika le repoblika ny FFKM no afaka aprisika mba tsy menatra ary tsy de hotohana ny ampoponiny zay mpanao politika teto ny tany amin'ny assemblée lazaiko teo mba isy ho avy ijoro iteny zao ny fanaoko zao ny nataoko ary de hitako zay ary tsapako fa tsy mety satria nandravan'le repoblika teo ary nanimba ny fifampitondrantsika malagasy na tonga atsika ohatra niny tamin'ny repoblika faefatra iny zany inge afaka tsy hoe akatahaka ny tany samy hafa mihitsy hafa no ny tany Afrika Atsimo hafa no le za manko maheno foana an'le hoe efo tenenin'ny FFKM de eo amin'le hoe fiekena voalohany 4 efo iny raha eo amin'ny hoe samy olona hoe mifanaritaka ny atoko politika mifamely tamin'ny fifidianana nisy ny komby sy nisy mifandratra de miaikelo keo le olona eo anatrehan'le hafa zay nifandramatra taminy fa ity fiekena eo anatrehan'ny tantaran'ny firenena hoe efa repoblika teto nefa ny lasa mivarina ry amin'ny resaka fitondrana Andriamanjaka indray ohatra hoe raha mpampianatra zao na ohatra hoe Sefosisiko zava-dehibe mihitsy ho an'ny mparay firenena ny maheno hoe zarahanina de nanaiky ho baikibaikona député anankiray tamin'ny fotoanany fifidianana mba hamoritra ny mpampianatra zay teo ambany fifehezako zany de nanimba tanteraka ny repoblika teto amin'ny faritra zay mba nisy ary na mifanabeazana ary zay nampendraketana tamiko lasa fanamboarana mpanompo n'le mpitondra fotsiny zavatra ohatra zany inge zany ilain'ny mparay firenena amitsika zany amin'le hoe inona ary le fanavaozana zay ny atakaran'ny mparay firenena hoe le fanavaozana zany de le miala am'izay hoe misy tompony hoe zay olom-bo tendry na zay olom-bo fidy de miseho azy hoe tompontsika menakavy tompony fahefana tompon'ny tany sy ny firenena tompon'ny arena eo aminy ary tsy ilaina mitady lavitra be any amin'ny faratapony akory ary zay ny kianiko am'le fomba fiteny tonga any any le mpandalina miadevitra sy miresaka zao ankehitriny fa ataony amin'ny teny vazaha ataony hoe capture d'état le capture d'état nge tompoko de zao hoe misy rehefa eo amin'ny fahefana izy de hoe izy no manao fihetsika mihitsy hoe tompony fe amin'ny alalan'ny vola zay misoraka ho tompony izy na amin'ny alalan'ny vola na amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahefana mihitsy miambara tonga io hatrany amin'ny fokotany hatrany amin'ny faratapony de ny modeliny Rajoelina Tsay Christian Ravalomanana no miatra miambara tonga any
eo amin'ny région de fa fantatra fa ny chef de région olona mitendreny le midina any amin'ny district midina any amin'ny ambaratonga ampitondrana isan-karazany na hoe mivily ianao any amin'ny fitsarana mivily ianao any amin'ny assemblée tsy misy le fisarahany fahefana intsony fa samy manompo an'le mpanatanteraka le ohatra hoe le président de république sy premier ministre lasa fanompoana hitambarambe zany le république fahefatra ao anatin'izay zany république fahadimy adevitra be ihany koa am'izao le rafitra petraka eto fédéraly unitaire centralisme ny régional tsy adevitra zany fahitanao an'le fiadin'ny hevitra mahakasika an'io ataon'ireo vondrona politika maro samihafa zany a de fikonan' zay mihevitra azy olohan'ny firenena zany hoe fikonan-doha firenena ihany fa tsy hoe fikonan-doha han'le mpiray firenena zany fa fikonan'ny reo mihevitra hoe lohan'ny firenena zavaiko le tenika mitovy am'le lazaiko teo ihany am'le hoe capture d'état de atao am'izany teny zany le izy a de lasa teny mystère be ho an'le sarababem-bahoaka fa rehefa ataonao hoe misy mivonoko misoratra ho tompony le fahefana sy le firenena de fa ampiarina amin'ny ambaratonga rehetra zay de raisiko le voamaly raha mihaino atsika eto zao le olany resa fampiresaka tamin'ny Komaly ariva de mahatsiaro izy manontany ohatr'izay izy de zay aesoro mihitsy aloha am'resaka tsika eto zao a le isme io amin'ny teny frantsay le hoe libéralisme présidentialisme ina koty fédéralisme centralisme esoro azay fa isika eto Madagasikara zay ilazanareo azy a zay isme any anaty lohanao any a théorie zay a mialatsiny ohatry ny manao resaka eny philosophie moa na ampianarika any anaty lohanao any ny théorie mitazomiany ny ismanao fa izao jereo ny tantaran'ny Madagasikara jereo a ny ndraisantsika teo zao hoe jereo ny fomba nahatonga ny république efa nisy atodiny hatrany république voalohany faharoa fahatelo ange io république faefatra io jereo ny république teto amitsika fa na ny atoko politique na fitondrana fanjakana de fananana lasa fananany lay le olona voafidy na le olona voatendry roany akamaroan'ireo fanjakana mpitondra fanjakana teto reo nge eo amin'ny fitondrana vo manangana atoko de le atoko zay tsy nio mandray a le olona efa maniry kitro ao anaty atoko tsy mahita o anatebahana an'le mpitondra perinasa no miseho azy hoe ireny tsy niomany reny fa zay niomana ka zay zany ny tokony ho eo zay aza atao eto amitsika zay teny hoe tsy niomany ray afaka miomana mihitsy ianao a na tsy nanao atoko ary afaka niomana ary vonona mihitsy ianao ka le izy le hoe eo amin'ny fitondrana vao manangana atoko a tsy hoe tsy niomana fa manangana réseau izy eo manangana ina moa filazana an'iny manangana tambazotra izy a eo hampanjaka azy ho tompony le tany sy ny firenena zay iny fa tsy azotsika tsotsorony hoe tsy niomana ohatran'de fampitany diplôme fampanadina diplôme eto tsika hoe enao aloha efa firy taona ianao nefa niomana sy ny sisa fa izay iny manangana réseau filazatsika azy ankehitriny zao la mode be mihitsy le miteny azy hoe mafia manangana ny mafiany izy zay eo amin'ny miditra amin'ny fitondrana izy vao manangana an'izay fa ny iza moa ty resaky tsika teo zany satsaingiko an'le tsy niomana
mahakasika an'le hoe endrika hitondrana an'ity repoblika ity rafitra ny lalam-pandroena le isma hoa alana misy niomana tena niomana isma be deabe ny ao anaty lohany ao zao isma le taonantsika fa zao isma iny ka tsy mety iny le teo iny ka zao isma fa Madagasikara io ny tantarany Madagasikara nanjary an'izao ny repoblika teto amintsika anankiray voalohany zany aloha de zao fahefana tsy maintsy misaraka ny mpanao lalàna ny mpanatanteraka ny fitsarana tsy maintsy misaraka zay sady fotsiny satonany ray zay isma ilazanao an'izany tsy maninona teneno amin'ny teny vazaha koa hoe état de droit séparation équilibre des pouvoirs sns fa ataontsika amin'ny teny malagasy izy hoe ireo fahefana tsirairay avy ireo de jerevantsika tsy maintsy jerevantsika ny fomba atonga azy ho masy mandidy eo amin'ny anjara fahefana tandrify azy aby fa vita zay le hoe ny député oui monsieur amin'ny président de république vita zay ny resaka hoe olona fa prime ministre fa dakany député zao de mbola mitazomy président de république de mbola eo ihany raha vao zay ny atao raha zay mbola mitohy vita zay ny resaka hoe fifidianana raha fa mandeha fitsarana ohatry na olona efa vazaha zao ara de ataony ary amin'ny fahefampitsarana hoe izy io ranga tsy maintsy azo fidina io snsisy vita zay aloha ray lafiny ray zay isma ilazantsika an'izay fanjakana tandalana eo anatin'izay sady de efa hita ny tsiron'le izy ny faharoa ny zavatra mila apetrakitsika reditsika hevitra ihany koa ary aza entina amin'ny isma hoa de zao ahoana ny ahamasy mandidy ny faritra tsirairay aby eo amin'izay anjara fahefana tandrify azy eo amin'ny tany misy azy faritra hoa zany faritra zany tsy voatery hoe le fanjakana taloha hoe fanjakana bara na fanjakana sakalava na fanjakana merina na fanjaka iny reny indrindra mihitsy ady-panjakana manko ange io mbola fongarin'ny sasany ankehitriny io ady-panjakana le hoe le zay ny ilako am'le isme le centralisme le hoe fahefana ahoana mo zany fahefana giazany aty atapony iny satria aty Antananarivo le fitondrana tampony de iny de petahany any hoe fanjakana merina na fanjakana Antananarivo fa ity tsy ny fanjakana merina kory na ny fanjakana Betsileo na ninona no ampanjakatsika eto na hoe ampanjakatsika isaky ny faritra fa le faritra zay mety amin'ny toetany ny toe-karena ny zay rehetrarehetra mety ahafahana mampandroso zay ny amaritana ny faritra de manana ny fahefana tandrify azy ny faritra ary ity ny zavatra mahavariana fa misy tena nitsamboatra be mihitsy ny rehefa niteny an'izay tamin'ny radio anankiray raha tena me fahefana raha tena hampandraisina fahefana ny faritra hoa ka ho masy mandidy amin'ny tandrify azy de zao no falehany mety ho tonga mihitsy nanontany tamin'izay fa za tsy nilaza hoe zao no izy ary zao no atao mety ve hoa ary azo eritreretina ve raha ohatra ka hoe misy ateny mera zany ny faritra ianareo le mpiady ministra io hoe ministra avy amin'ny faritra anay firy fotsiny ao anatin'ny aty amin'ny fanjakana foibe sy ny sisa aty raha mato Kristina Zanamantsoa zao efa niteny an'izay ndray mandeha hoe toananay ianao président ataovy avy aty aminay province fédération ny prime ministre de mba ministra hatramina 10 de iza hoe raha mato Kristina Zanamantsoa raha ny faritra nomena fahefana misy faritra firiny ao amin'le province fédération ngamba ny tsy haiko misy 5 sa de misy karazana ministra araky ny isaky ny faritra zany ampandesy tena hiasa ao amin'le faritra fa tsy hoe
ty zanako mifaritry Fianaratsoa alefa ary amin'ny fanjakana Foibe ary de hoe mba hijerijery amin'ny Fianaratsoa. De rehefa midina manao lanonana amin'ny Fianaratsoa de iny izy mba makeny Fianaratsoa ny manao satroka bory manao fa ao amin'le faritra mihitsy misy ampolony zany mety ho afaka manao asana minisitra ao amin'ny faritra Fianaratsoa. Le tiako lazaina am'izay de hoe ilay faritra dia tsy ilay foko akoriny, le foko zay farasisan'le fanjakana Andriamanjaka taloha, ary adin'le fanjakana Andriamanjaka taloha no mbola tohiziny sasany am'izao fotoana zao, ka tsy iny akory. Iny zao isy manankaray le tribalisme ialako mihitsy le isme za fadisme za gasy fa ny fahefana isaky ny faritra. De zao a le zavatra napetrako tam'izay nampirongatra olona mihitsy zavatra mety iseho angeo a asa raha mety raha tsy mety misy ny atenimeran'ny faritra zany de isy angamba ny atenimeram-pirenena asa zay fomba anendrena fidianana atenimeram-pirenena fa ny zavatra mety iseho de zao raha tena tiana hoe Repoblika Madagasikara iombona ny faritra miombona no Madagasikara dia solotena ny faritra Antenimera avy amin'ny faritra no mifidy président ny Madagasikara, président ny Repoblika. Quoi nirongatra atezerana mihitsy ahoana zany zay tsy maintsy mifidy ny président nay io nefa de io mampifamono sy mampifandrama teto isaky ny iova ny président ny Repoblika, isaky ny iova ny président ny Repoblika teto, Repoblika voalohany, Repoblika faharoa, Repoblika fahatelo, Repoblika fahaefatra io satria giazany aty atapony zay voafidy président de lasa mpanjaka de tsy mahagaga raha mifamono mihitsy jereo zao tamin'ity hoe fanavoazany ity takaninona nefa resaka hoe hifanongana hifamono mifanagatra zay ny aleny de le faritra zany a mampiombona antsika malagasy io manana fahefana ny faritra. Faharoa zay ny voalohany le ataoko hoe le fahefana mpanatanteraka, mpanao lalàna, mpatsara misaraka samy masy mandidy amin'ny misy azy. Ny faharoa jereko le fahefana isaky ny faritra ka na andeha raha hoe ny faritra ihany koa no mifidy président ny Repoblika tsy ata fidinio fikaonandom-pirenena zao. Na resaka anankiray fahatelo tsisy azo singanina izy telo reto, resaka anankiray fahatelo de ny fombafomba ny fifidianana sy ny lalàna ny fifidianana. Tsisy azo singanina rao na tsara to inona ara ny lalàna ny fifidianana. Nisy manko le nanao ataovy madio ny lalany, ataovy madio ny tanàna, zay vao manao na madio tahaky ninona ny fifidianana. Kanefa ny afaka manao rajoelona ihany le ary amin'le fahefanam-panatanteraka na afaka manao fahefana mitangongo aty atapony ihany de miverina am'izao ihany tsika menakavy ka le lalàna momba ny fifidianana de zava-dehibe anankiray io. Akoatra zay misy zanajanany maro tsy azontsika ilana sy tsy azontsika idivirana ohatra ataontsika ahoana ny université fampianarana maratonga ambony eto, ataontsika ahoana ny fahasalamana, ny fiantohana ny fahasalaman'ny olona satria zany anisan'ny zavatra mampikrizy eto zany tsy mahatsapa tena intsony ny malagasy. Ataontsika reny zany de lohevitra lehibe koa reny azo ifampitanina am'le fikaonandom-pirenena. Tiako ampitana manaraka mahakasika ny tantaran'ny tolona natao teto Madagasikara nanomboka tany amin'ny taona 7,770 de efa nisy zany hoe tolona zany fahitan'Andriamatoa Constant Ravelson anisan'ny hoe mpitolona ianao narainjara teny Kianja mihitsy tamin'ny tolona tany amin'ny taona 20 araky ny efa natsiko tanatin'ny fiandohan'ny fandarana teo sesilany ireo karazana tolona sy fitakinana tao ary nitovitovy ny afara tamin'ny hoe fionganan'ilay tompony ilay fahefana
tamin'le fotoana natanterahana ny tolona ny natao teto fa voarombaky ny fahitanao an'le zavatra makafona fa voarombaky kiotifety sy makafona natombokoa tena mahafinaritra mihitsy nanomboanao azy any amin'le hoe ny tany amin'ny 7 nisy aloha ny talohan'izany nanomboka tany amin'ny 7 de nisy tokoa zay misy zava-dehibe mety ikororoan'ny olona agnambo ty nisy zava-dehibe tany amin'ny tsy voadinikitsika tany amin'ny ataoko hoe tsika za mbola tsy teraka akory tamin'izany fa tsy voadinikitsika malagasy ary tsy voadiniky ny mpanao tantara sy mmpandalina tantara tateo rina nisy ady hevitra nisy fikonan-kevitra lehibe tamin'ny 7 fa satria ny mpitolona tamin'izany de samy miziriziry amin'ny heviny de resitsika ny ataoko hoe samy miziriziry amin'ny heviny de zao ny padesma mampitandrina zao teniko zao za tsy mitsara tsy manadiona mandoto ny padesma fa te hiteny fotsiny hoe ny padesma de nametraka sy nandrangaranga ny hoe tsy hoentina amin'ny fokony sy ny firazanany sy ny foko zany hoe le fanjakana taloha zany de iny moa betsaka ny manao hoe noho ny tahotra hoe amerina ny fitondran'Andriamanjaka amerina ny MDRM de le pomba ny MDRM tonga de nanangako fahavalo koa manao hoe reo mpamadika fa ampiasain'ny vazaha ka tsy ampiasain'ny vazaha manao anara moa tsy novahan'ny mpitolona tamin'izany fotoana zany ny resaka republika ny republika manko de zao Madagasikara manontolo fa tsy misy hoe déshérité zany hoe le aizany côtier de aizany au plateau fa navelan'ny mpitolona ho arak'izany fa raha vao miteny an'izany tamin'ny 47 ary mandrak'izao de apetraka hoe mpamadika ampiasain'ny vazaha tak'izay ko le hoe anciens esclaves et déshérités zany hoe le andevo teo aloha sy le olona noverezina betsaka ny déshérité misy ova misy olona teraka hoe andrina raha fa rehefa voa teo amin'ny fiainana izy na teo amin'ny fanjakana rehefa resy de déshérité raha izay ny resaka de hoe tsy amin'ny fokony na firazanany na ny laharany araky ny fitondran'Andriamanjaka no ifampitondrana eto iny de no amaivanina mihitsy averiko ihany za mahatony vazaha nahita an'izay irika izay nandresenatsika de ao raha tsy haitsika ny tena niditra am'le resaka hoe republika tena miditra am'le resaka hoe republika mandraka ankehitriny rehefa hoe tolona rehefa ohatra hoe fahatsiarovana 47 mbola manavaka ohatr'izay foana mandraka ankehitriny zay mihevitra azy hoe miseho hoe ho tolona sy ny sisa efa taonjato faraky amby 20 zao de mbola metraka hoe ohatran'ny hoe tsy misy olombelona fa tsy ny MDRM teto izay naharesatsika tamin'izany fotoana ataoko fa tokony ho voahitsitsika izay amin'izao fotoana zao tokony ho voahitsitsika izay hoe republika mihitsy le ataotsika republika mihitsy le ataotsika republika zany republika ny Madagasikara ny faritra rehetra no miombona ho Madagasikara fa tsy resaka foko ary
ny fifampitondrany eto amintsika de tsy miankina itsony amin'ny hoe ala anao vazivazy a hira mampitsinjatsinjaky ny akizy amin'ny ankehitriny zao le hoe zanaka Jean Paul zany hoe any amin'ny fitsarana ianao de zanaka Jean Paul, any amin'ny zandary ianao de zanaka Jean Paul, any amin'ny asa anina lizy hoe mandeha amin'ny lasa mitady andeha amin'ny taranaka indray zao satria mikitrano an-trano kitrano an-trano hoe zay mba manana quota zay ato amin'ny ohatra fotsiny a hoe ato amin'ity sekoly ity asana sekoly miaramily io na asana amin'izany mba manana ny quota anay zay de inona tsony moa raha ohatra ka sanatrika misy an'izany ohatra any amin'ny fidirana inona ty enfant de troupe iny ty GMP ohatra sanatry fa ohatra raisiny ty a de efa ny foloalindahatsika zany a efa lasa zanaka Jean Paul ny tompony, Jean Paul ny tompony a de ny zanany a de manaraka fotsiny ao de anazy zany ny foloalindako, anazy zany ny foloalinda de zay ny fihetsiky ny miaramila teoriana, zay ny fihetsiky ny manamboninahitra izy io Jean Paul efa nanangana trano fanindraindrana izy menakavy nge tao anatin'ny akademia militaire tao Tsirabe ny Rajoelina moa fa tsy raha Jean Paul nanangana niny musée nanangana musée zay ny falehany fa satria ny dadany inona moa ty izy teo tsy haiko aloha tsy hiteny fa lasatra mamingavinga olona raha ataoko hoe ady vita fa zay le zanaka Jean Paul zay tiako hidirana farany mahakasika an'ity resaka diplomatie ty tsy mila frantsay zay mihitsy le tena kanja tsy mila frantsay de or la France zao ndray a misy an'ity hoe rosianina izay hoe nilaza moa ny fomba fanavaozana nazava hoe misokatra amin'ny rehetrarehetra fonina ny iara iasany ny firenena malagasy inona ny tokony ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana zao manoloana an'le zavatra misy satria nisy an'ilay kisarisariny paritaka teny amin'ny tambazotran tserasera zay hoe mercenaire rosianina marobe tonga eto nanamarina an'izay koa ny filohan'ny anteny meram-pirenena raha nilaza le hoe feno mercenaire frantsay tonga eto Madagasikara zay ary lesika ny ankilan'izany manao hoe mampatsiahanao a tamin'ny 2017 anisan'ny hetsika tafiditra ao anatin'le hoe Madagasikara ny malagasy zany dia nandeha ny resaka fitakinany hoe esory teo Ivato ny base frantsay misy base napara teo Ivato frantsay esory tao Dego ny tafika frantsay ihany keo de tamin'izany fotoana zany misy atoko anankiray lazana hoe mpanohitra tamin'izany de tena alefany olony makany amin'izay zay boy kely tamin'izany de mba pepipepiany rehefa anaovany teoria be hoe raha lanareo tao de gony frantsay a de atsoiny rosianina atsoiny sovietika moa tamin'izany atsoiny sovietika ho akao de go inona ny antony la nature a horreur du vide Pasteur zay le mpitarika an'le atoko la nature a horreur du vide fa raha vao miala ao amin'ny frantsay tonga de miditra ao ny amerikanina ka tsy atsoiny rosianina zany ny napetraka taminay tamin'ny 62 roapolo taona tamin'izany zao mbola mitady anao an'izay keo resaka Dego resaka inona nilo zay paritra atsika moa de efa tsy resahana tsao ka ny mety amintsika tsy mandeha amin'izay tefindoha zay zany tefindoha tany amin'ny taonjato lasy zany 62 zany ange tany amin'ny 20e siècle ange zany efa siècle lasy zany fa am'izao tsika miresaka zao mbola misy tokoa manao tefindoha hoe rehefa eraky Afrika misy an'izany rehefa tsy hanina amin'ny frantsay andao hiaraka amin'ny hanina indray ara fa reny tsy manjanaka reny tsy mananina reny tsy mananina misy an'izany na ny olontsika tamin'ny 47 arange
fotoana nisy an'izany teo amin'ny talohan'ny 47 teo a misy an'izany le mitehaka ny Hitler hoe alao ataony jirony anaova Hitler azy Hitler matanjaka zany frantsay zany zany hoe misy lohana misy tefondohan-jana tany mihitsy a eo amintsika menakavina ao na mpanao politika atsika fa am'izao 2026 zao ange azo atao ary azo atao adihevitra tsara mihitsy ary tokony ho adihevitra ny anatin'ny fikoanam-doam-pirenena koa zany hoe Madagasikara sy ny faritra Océan Indien manodidina azy io a tokony verina dinihana hoe tokony ho atao faritra inona ny lazana an'izany faritra fady ho an'ny ady sy ho an'ny fitobiana miaramila zay reo nge zava-doza mazo an'ny Maurice amin'ny Diego Garcia hoe mba naverina amin'ny Maurice ny Chagos dia ao anatin'izay Diego Garcia dia Diego Garcia moa misy base amerikana rehefa nisotasota tany Iran amerikana tokony nilany ame daroan'ny olona ny aty amin'ny faritra ianao raha vao manatoby miaramila n'olona aty aminao de tafiditra amin'izay adiny iny olona iny ianao zany zay ady tsy anao akory ka Madagasikara tokony ho tany fady fitobia miaramila vahiny tokony ho tany fady miditra amina iny ty opération de guerre zany hoe miditra amina fikarakarana ady na ahoana fa tofirin'ny olona anao Iran sy États-Unis sy Israël ary amin'ny Arabie Saoudite sy Dubai sy arina gne daroan'ny iranianina iarovany ny tenany satria misy miaramila amerikanina mitompy any satria avy any ny amerikanina mandeha manafika azy Diego Garcia ohatray Diego Garcia zao a nijanona tapoka indray le hoe famerenan'ny anglisy azy amin'ny mauricianina hoe okandray aloha mbola tsy averina aminareo mauriciana Diego Garcia de hoe fa maninona tsy mety Trump satria anatobiny miaramila anaovan'ny fanafiana amin'ny ka hoe ahoantsika amin'le diplomatie zay lafiny anankiray zay miala tsiny fa niara-tafika ny voateniky voalohany eto a satria mafampana amin'ny ara-tafika zao fa amin'ny diplomatie amin'ny andavanandro tsika eo amin'ny lafiny ny filazan'ny vazaha azy hoe ina ty nyteny géostratégique teo fa ny géopolitique zany hoe le politika amin'le faritra misy atsika de zava-dehibe mihitsy ny zavatra ananantsika na eo ambonin'ny tany zava-dehibe fa tsy ohatrany maivamaivantsika eo ambonin'ny tany a dinona ny eo ambonin'ny tany a ny tany azo volena mbola kely ny voavoly eto amintsika amin'ny tany azo volena misy rano eto amintsika mipangala-drano ange zao fa misy tamin'ny rajoelina ange fa nitaona sy miantso ny arabo hoe avia ty aminay fa ty aminay sady misy tany misy rano ny hoe ngalatra ny rano eto amintsika hamahanana ny any zany a zavatra misy dikany amin'ny géopolitique zany angalarana ny rano eto amintsika ny ao amban'ny tany tsy menatra mihitsy Macron tam'le nandalo teto ny teny hoe de mba zay mba mila am'le ressources inona ty minerai stratégique isan-karazany reto io ny base tuliara zao mbola ino ma ty vara Madagasikara Ramadan ilazany azy reny ny ambanin'ny tany zay ny ambony ny anaty ranomasina tsika ao akoatra ny hazan-drano sy ny sisa misy karazana metaly zay any ambany ranomasina any ny azahoana azy ny pétrole any
ambany ranomasina any ka le diplomatie atsika zay ny antony ilana diplomatie fa tsy hoe inona korony nanendry olona zao tamitsika ary hoe mahavariana kosa anao mahafinaritra raha ohatra ka mandeha hoe fa nanendry ambassadeur atsika any Addis Abeba zava-dehibe zay amin'ny fifandraisana amin'ny firaisambe afrikana nanendry ambassadeur tsika ho any Afrika Atsimo enganie ka dikan'izay dia mba hoe nisy fahatakarana hoe io Afrika Atsimo io ao anatin'izao tontolo zao. Afrika Atsimo manko ao anatin'le miezaka ihany koa manala an'izay le tena tsindry be ataon'ny dolara tambony tany eto enganie ka atakatra an'izay ary atakatra ny hoe ny Madagasikara sy Afrika mihitsy eo amin'ny resaka fiarina amin'ny resaka toe-karena Madagasikara sy Afrika nalana le ranga le secrétaire général le COI le soloana professionnel ny diplomatie engane mba misy dikany keo zay satria le secrétaire général ny COI teo ange varotra moa tena be amin'ny COI enge olona mpijiry bary enge ny tompoany de eo ministre ny commerce de mpanafatra vary de le inona ty le hoe resaka ara-tsakafo aty amin'ny Océan Indiana de efa hitako so miodiody teo le hoe ny tany hoe tsika manana tany de ahoana anao ohatra ny efa anona taloha ny réunion enina andeha namboly tao Sakay de mamokatra zay tiany vokarinao ve sa tsika ve mba ho masy mandidy amin'ny zay vokariny eto amintsika eto ka ny diplomatie atsika tsy de tena miresaka diplomatie loatra angamba zany teniko zany ny diplomatie atsika zany rehetra zany mampisy antony azy de zany rehetra zany no tokony himasoana diplomatie atsika ny ara-tafika tarihiny teneniko teo sy mifandripahalemana de ny eo amin'ny resaka harena isan-karazany eto amintsika zay ampiovany zany ho fandrosoana ho an'ny malagasy toko ny diplomatie zay ny aka ohatra daladala foy de foy fotsiny mba tsy ho lava loatra hoe misy an'izany rehetra renitra zany eto amintsika fa raha rehefa ohatra ny ataon'ny mpitondra atsika de hoe avia ty zay hitrandraka de trandrao de eto any de mamela kely de eto ny tranontsika fa rehefa ohatra ny diplomatie atsika tena mitady ny zay tena ho mpifarimbona fa tsy manao an'ity isy moa ny nataoko hoe fady teo extractivisme ty hoe trandrahana ny ambany tany ao de mitrandraka de mitondra mody any de aveo tsika mividy lafo indray tsy ihany ny Kroma zao iny tsy asiako toheny betsaka angamba satria nisy resaka mifandraisandraisany tamin'ny Rosiana tany aloha tany inona ny dikan'io indray tapitra ny fandarantsika Andriamatoa Constant Ravelosoina no azonao amitiany an'ireo voaresaka teo ireo ary tsara ihany koa ny hitondrana hafatra moa zany ho an'ny tanora ao anatin'izao hoe zava-misy eto amin'ny fireneny zao ataoko amin'le resaka ho an'ny tanora angamba ho avy ny 13 mai misaotranao mihitsy ny nabatsiahana iny aza mieritreritra hoe io kianjan'ny 13 mai io de io magie de rehefa mandeha manitsaka eo manao vitsili amin'ny mpitandro filaminana de farany tonga eo amin'ny kianjan'ny 13 mai de hoe zay ny aleloia fa io ny mpitolona dia manofinofo hoe misy hery mahagaga eo raha tonga eo aloha de efa fisedrana be zay ary le toerina le mpitondra toerina de matololo rehefa ohatra zay lasa ohatran'izay ny anaovako ohatrany manao vitsilisa manao
kasikasikapoakany atao eo atsaroko mihitsy nyforongatra le député anankiray mpitrehatrehanao amin'ny assemblée zay rehefa nisy an'le nandrahoanao amin'ny 13 mai le tateo arinan'le fihetsiketsehana iny nisy tanora nandrahoana ay tena ny vavany de tena hoe samborokadrao ohatsin'izao iny zany a le tanora de tsara ny tanora manko de manao hoe tout de suite manao hoe zao de zao ny zavatra rehetra fa misy lalana tsy maintsy hitondrana azy io a manana tetika ndray tsy manao an'le hoe mianara politika tsy zahatya no andeha ampianatra anareo miova zao ny teniko teto am'ty radio ty a ny teniny ndray mandeha hoe tanora atsika nge vokatra zavatra misy eto amin'ny firenena mahavita mamono tena mihitsy efa tifirin'ny olo zao ianao mivoaka any amin'ny arabe anao tafavoaka any amin'ny arabe anao borsa takinao fa tsy le système ny enseignement supérieur efa miova zao ny fijeriko am'le tanora momba an'iny de manantena nareo tanora zany a hoe ilay fanovana tena verina fa tena hitoeran'ny ainareo jerena ohatra fotsiny hoe ny momba ny asa momba ny fanofana momba ny université sy ny sisa tematika aza mety adalain'ny olona fotsiny aminy ny tanora de avy ny tanora de ampiteniteneny eo ny tanora de hoe ny tanora de amena poste kely aty serora rajoelina koa nanao an'izany ange rajoelina tanora indrindra tamin'ny mpitondra teto ka tsy manao jeunisme atsika isy manakaraik'io iny ny amin'ny ankapobeny a manatena ny FFKM ametraka ny arofana lehibe amin'ny fitoenan-doam-pirenena zay ho avy ary ampirisika ny saina mampanahan'ny olona havita mamoaka an'izay nahatonga ny repoblika atsika nivadika horera indrindra tamin'ity repoblika faefatra ty ny ilay efatra le efo voalohany le fiekena dia ianareo no afaka mamoaka an'izay ho atsika rehetrarehetra le fikonan-doha de tokony fikonan-doha pirenena mihitsy a mipiray firenena no miara mikon-doha ary amin'izay lafiny azo atsika manangana repoblika vaovao na ary amin'ny firafitra ny repoblika zany a na aty amin'ny fifampitondrana amin'ny tany sy ny firenena sy ny faritra indrindraindrindra ny faritra tompoko ny faritra ary ny faritra zany faritra zany tsy foko akory zany de ny fifidianana zay ny lafin-javatra lehibe indrindra tokony hodiny atsika zay